Fiatanany tompo taholy ny laza faminaniana indray moa zany dadanareo Rija araky ny sary sy feo vidéo ao amin'ny pejiny pasteur Patrick Adolson Light, ataoko sous parenthèse le pasteur. Ny anton'izay de mipetraka foana ny famarinan'ny soratra masina hoe fantatra mivoany ny azo. De miangavy anao hoe eno vetivety ilay faminaniana araka izao ilazany azy zao. Le fils de roi. Et le 26 janvier 2025, ao Allemagne, Milan Manarakeo, Frédéric. C'est que c'est Frédéric, ça m'a dit, tu m'as fait attacher. Armand, je suis famille. De Anya Maroc, histoire nationale. Le fils de roi, 26 janvier 2025, en fil. Victoire sans surprise. Les conservateurs de la CDU-CSU l'emportent largement ce soir avec un score autour de 29% des voix. C'est une grande victoire. Ce soir, les Allemands choisissent la CDU pour gouverner. Leur candidat, l'ancien homme d'affaires Friedrich Merz, 69 ans, visiblement ému. De zay le faminaniana izay. Zay le faminaniana hoe deuil national Maroc. Fa ny tena hitaritako ny sainareo ao anatin'ity fiaramiasan'ny monsieur Patrick Adolson Light ity sy dadaritsanareo de hoe naminany izy ony zany na ray zavatra izy par rapport amin'ny chancelier ny Allemagne izay voafidy tsy izay zany fa Frédéric Merz. Izay lazainy fa hoe tsy fantako izy c'est qui zany Frédéric izany. Tsy mahalala zany Frédéric zany fa ny vavaka de voaraiko fotsiny izy hoe Frédéric no ho chancelier vaovao andry zareo allemand. Zay nambaran'izay. Dadaritsanareo moa de efa fantatsika rehetra fa nisy an'ilay faminaniny momba ny la Frantsa hoe izy pomba enjero amin'ny Tour Eiffel zay nitsifitra lainga. Nitsifitra de zay no mahatonga amin'ny teny hoe lainga le izy tsy marina hoe vehivavy no hitondra ny la Frantsa. Nitsifitra ihany koa jusqu'à présent mbola tsisy vehivavy mitondra ny la Frantsa. Sy ny sisa rehetra tsy izany fa efa nisy nilaza ihany koa pastora hafa hoe président en 2013 jusqu'aujourd'hui mbola tsy niakadapa izany mpaminany izany be da be ka izany mahatonga anay milaza amitsika foana hoe izao toetra ny fanahy fa efa betsaka ny mpaminany sandoka lasa any amin'izao tontolo izao. Raha zavaiko tsotsotra aminao ity faminaniny dadanareo Rija ity dia tsotra be fotsiny le izy misy rivotra politika mitsoka ety amin'ity zao tontolo izao ity, souffle géopolitique national international. Dia ho an'ny olona izay tia mirecolter information dia mahafantatra hoe inona no rivotra mitsoka ao anatin'izay géopolitika izay, manahoana ny tendance, manahoana ny fisehoan-javatra mikorina. Tsika de miara mahita, miara mahafantatra ary miara manaiky amiko ianareo fa ny rivotry ny conservateur, zareo droite, extrême droite dia souffle politika mitsoka be mihitsy amizao vaninandro ifampizarantsika izao. La preuve, Donald Trump lany filohan'ny Amerika. Hitantsika ihany koa taty France miamahazo vahana ny parti droite ny extrême droite. De izany information rehetrarehetra izany eo amin'ny tontolon'ny géopolitika
mirécolter information, ireo manana moyenne amin'izany dia manao analyse izy a, dia avy eo mitirer conclusion, dia iny amin'izay no entiny any anaty cage misy ny mpino ataoko mihitsy hoe cage karaba, satria ny mpino hidinao anaty karaba, ny mpino fahanana mouton, zay mouton an'ilay mpino, fahanana fotsiny izy, miandry sakafo fotsiny ao anaty cage eo, malgré hoe efa ala portée amin'ny olona rehetra ny tontolon'ny communication, ny intelligence artificielle, zany hoe amin'izao vanandro fampisarantsika izao dia tokony tsisy tsony zany olona tsy ara-baovao zany. Farak'le nilazaiko teo hoe be da be ny olona mbola voahidy ao anaty cage, de satria voahidy ao anaty cage lay olona de miandry toro famahana azy fotsiny izy amin'ny alalan'ny sakafo zay hoentiny reny milaza azy ho mpaminany reny à partir ny analyse politique géopolitique araky ny information récolteny amin'ny média sy ny support be da be, indrindra lay analyse selon ny tendance sy ny souffle mitsoka géopolitique noresantsika teo. Zaraina amitsika ihany zany fizarana izany, ary indrindra verenako tsindrina amitsika foana hoe izao toetra ny fanahy fa efa maro de maro ny mpaminany sandoka lasa any amin'izao tontolo izao. Ny zavatra tsy fantatry ny mpino na tellement ihany koa lay mpino de efa tratrany ny antsoina hoe esprit contrôle ao anatin'ilay influence positive. Zay danger be mihitsy zay, satria créen'ireo manipulateur ireo zay influence positive izay. Iza le manipulateur? Reo milaza azy ho mpaminany reo milaza azy ho mpanasitrana ireo, créendry zareo lay zone de confort amin'ny alalan'ilay hoe influence positive, récolter information be da be izy de avy eo amin'izay izy rehefa créer lay influence positive, zany mahatonga andreny hoe mpaminany, zany mahatonga andreny hoe mpanasitrany, mpanao miracle, zany mahatonga andreny hoe mpamaolana araboly, olany fanambadiana sy ny sisa rehetrarehetra reny. Zay le hoe micréer an'ilay influence positive, satria misy an'ilay onde négative be da be manapaka eo amin'ny fiainanao noho ny filazantsara tsy tafita ao am-ponao sy eo amin'ny fiainanao, na hanono ny erreur amin'ny pas izay ataonao eo amin'ny fiainanao, de par expérience dia ianao moa rehefa mitantara amin'le olona hoe zao ny olako, zao ny problemako zao, de hitany amin'izay ny point faible anao, de créer n'ilay zone d'influence positive, de roboka amin'izay ianao de hidiny ao anaty cage, de izy amin'izay ny lasa mpamahana anao, izy no mamoky anao. Izay le resaka hoe mouton teo, lasa biby fiompy anao, biby fiompy, de izy no miompy anao, tsy mahalala zavatra ivelan'ny cage intsony ianao, tsy mahafantatra ny information, tsy mahafantatra ny souffle géopolitique mitsoka ianao, hoe souffle droite zao mitsoka be mihitsy ry zareo conservateur, conservatrice manerana amin'izao tontolo zao ao anatin'ny tontolon'ny géopolitique tsy fantatrao zany. De sy amahanana anao io ihany, iny ny faminaniana, de tsisy afa-tsy amen, de raina ny tompo, alléluia, en même temps ianao mandoa rakitra ihany, mandoa ny momba anao rehetra, hatramin'ny tsoka anao mandoa an'izany, ny taranako, ny any ekibonao mandoa an'izany, ohatran'ny kamazo ao Madagasikara izao, papitrosa, satria tafiditra ao anatin'izay le hoe zone d'influence positive izay, resaka esprit no mametraka an'izay manipulation zay, izay montage izay, de misy esprit micontrôle amin'izay mitoetra eo ambonin'izany rehetrarehetra izany. Zaraiko aminao zany, de anjaranao no mandinika. Ka raha milaza Monsieur Patrick Adorson Light hoe misy mpaminany tokoa eto Madagasikara, zany hoe manondro ny dadarijanareo zany izy. Zay le fiaraha-miasa ao anatin'ny tontolon'ny culte des personnalités, sady misy séduction ihany koa, miséduire ihany izy en même temps, fa tsika tsy azony amin'izany. Si c'est tsy azo, fa zay azo moa de azony.
mangataka amin'ny tompontsika mba hisokafany sain'ireny olona ireny araky ny toe-pony ihany koa rehefa teo afaka izy. De ao anatin'le fiaramiasa hoy aho de mampalahelo rehefa créer le zone d'influence positif de mandeha amin'izay ilay tontolon'ny fikirakirana sy ny tontolon'ny famiravirana. De mipetraka amin'izay ny hoe mpaminany, mpanasitrany sy ny sisa satria efa créer les zones d'influence positive dia manapatra amin'izay zareo amin'ny fahafahany sy ny fahefany autoritéany amin'ireo mouton, amin'ireo ondry izay fanany. Efa nolazaintsika teto ity selon la Bible ary mbola averintsika sy amafisitsika foana. Apocalypse 19:10 ny filazana an' Jesosy Kristy no fanahin'ny faminaniana. Zany hoe ny esprit ny mpaminany, ny esprit ny faminaniana de milaza fiainana mandrakizay filazon tsara Jesosy Kristy fa tsy resaka hoe chancelier ny Allemagne, tsy resaka Tour Eiffel, resaka président la France, za lasa président 2013, resaka aranofo be. Malgré nefa ranzaraitsika ary zany famarinan'ny Baiboly zany hoe ny filazana an Jesosy ny fanahin'ny faminaniana fa tsy resaka hoe chancelier Allemagne, tsy fantatro zany Frédéric izany tsy fantatro akory mahavita miteny an'izany mihitsy le ranamana hoe tsy fantatro zany Frédéric izany hozy izy nefa izy mpikirakira Facebook, mpikirakira Google izy, mpikirakira information eto amin'ny réseaux sociaux izy zany hoe à la portée an-tsara mihitsy zany eo an-tanany ny communication sy ny média sy ny sisa rehetra aingana be mihitsy mantsy ny information amin'itony réseaux sociaux itony. Zay natonga nanindritra hoe tokony efa à la portée en tout le monde ny fahafantarana zany fa tellement voahidy ao anaty cage ny mouton de tsy mahafantatra an'izany de ao anatin'ilay esprit de séduction daholo le hoe za tsy mahafantatra an'izany Frédéric izany fa de naharay fotsiny ary efa nivavaka hoe Frédéric no chancelier ny Allemagne de voafidy Frédéric. De raha nenonareo tsara le vidéo zareo ihany namoaka le vidéo de ny conclusion an'ilay vidéo hoe sans surprise zay le ao amin'le vidéo de zareo zany mahazo faminaniana hony par surprise. Faminaniana mantsy par surprise tsisy mahafantatra zany fa ilay manana ositra ilay naray an'le faminaniana ihany no mandray an'izay zavatra de surprise pour tout le monde zany zay zavatra izay. Kanefa les médias occidental nilaza an'le izy hoe sans surprise monsieur Frédéric Merz est élu chancelier andry zareo Allemagne. Nanao hoe zavatra tsy mikola be da be. Zay ajanoko le izy fa izao toetra foana ny fanahy fa efa betsaka ny mpaminany tsandoka lasany amin'izao tontolo zao. Zay. Tanay mo ny famindranao fa crucial be mihitsy ny charlatan sy ny toy izany tsisy atao afa-tsy ny milalao fanahin'olona izy amindra fo amintsika ne Jesosy. Raso